am'izao famindrafitantanana eto anivon'ny ministera ny folo alina zao dia mahita hafatra izahay eto amin'ny ministera ny folo alina ny tenako moa zany maha-ministry ny folo alina ny tenako. Ny hafatra petrako dia mampita ireo hafatra sy toromarika avy amin'ny filohampanjakana dia efa niresahako tao amin'ny famindrafitantanana moa izany dia le hafatra anankitelo. Ny hafatra voalohany dia ny sin'ny firaisankina eo anivon'ny folo alina. Folo alina zany moa zany dia ny tafika malagasy sy ny zandaromaria am-pirenena. Ny faharoa dia ny sin'ny fanovana satria izay moa ny fitakina nataon'ny vahoaka dia izahay ao amin'ny folo alina koa zany dia metraka n'izay fanovandravitra izay mba hahafahana miatrika ireo ambana eto anivon'ny firenena na ambana avy any ivelany zany na ambana avy ato anatiny. Ary ny farany dia ny fametrahana ny tany tandalana izay imatimatesantsika satria ny vahoaka dia miandry amin'ny folo alina amin'ny resaka fandriam-pahalemana sy ny filaminana. Ka ny andraikitra eo anivon'ny folo alina dia mametraka n'izay fandriam-pahalemana eto anivon'ny firenena izay ary filaminana ho an'ny vahoaka malagasy satria ny folo alina dia fantatsika fa tandroka ary mivozona ary miaro ny vahoaka sy ny fananana. Izay ngamba no hafatra petrako ho an'ny vahoaka malagasy ary mampita ny hafatra avy amin'ny filohampanjakana. Ny hafatra avy amin'ny prime ministre moa dia tsotra hoe asa fatsikabary ka dia mampita izahay fanao ny asa rehetra izay apetraka ny fitondram-panjakana aminay mba hisiany filaminana sy ny fandriam-pahalemana eto amin'ny firenena mba hahafahan'ny vahoaka malagasy misitraka ny zavatra rehetra izay tokony hositrahany eto amin'ny Fantanina, Monsieur le Ministre, ndresana tao hoe fanovandravitra naomby ve zany le teo mifanaraka amin'izay inona ny lalatsaina manova concept de défense ave zany tsika raha ohatra manana zay concept de défense zay vita ao anatin'izay fotoana izay ve ny olana foana teto amintsika ny resaka moyen fananam-bola manana moyen ve hanaovana zay fanovandravitra manontolo le assise ve noandiniana zay fanovandravitra zay ary le assise ihany koa to dia toizako amin'izay hoe efa nisy tamin'ny 2009 inona ny vita inona ny tsy vita dia inona indray mbola ao andrasana. Misaotra amin'ny fanontaniana. Ny fanovandravitra moa dia mazava ho azy hoe isy ny fanovana koa eto amin'ny folo alina. Tsy hoe tsy naomby ny fanitsin-drafitra fa ny zavatra rehetra moa mivoatra ny toetrandro mivoatra koa ny fiainana eto amin'ny firenena sy herin'izao tontolo izao. Ka ny fanovandravatra apetraka eto anivon'ny tafika malagasy dia arak'ilay fanteneniko teo ihany mba hahafahana miatrika ireo ambana rehetra satria hitatsika fa nanomboka tamin'ny taona lasa iny indrindrandrindra tamin'ity taona ity dia maro ny firenena nitaky an'izany fanovana zany miova zany ny zava-misy eran-tany dia nitafika malagasy koa zany ny folo alina dia tokony miasika an'izay amin'ny alalan'ny fanovandravitra. Ny fanontanianao faharoa dia manova concept de défense io moa zany efa saika natao izy iny tamin'ny fanitsin-drafitra fa izao angamba amin'ny fotoana izay ahafahana manatanteraka an'izay anao an'izay zay mandritry ny roa taona. Araka ny fanontaniana tao ao anatin'le assise ve tsy ao anatin'ny assise no anaovana an'izany fa tsy maintsy isy atelier isy fivoriana isan-karazany mba ahafahana manatotosa zany satria manova an'izany concept de défense zany tsy mora ilana fotoana ilana fandiniana tsara. Ny assise militaire ho atao dia amin'ny hafatry ny filohan'ny mpanjakana amin'ny hafatra voalohany mba hisiany cohésion eo anivon'ny folo alina ary hisiany firalahiana eto anivon'ny folo alina. Efa nisy ho ianao ny assise tamin'ny 2009 ekena dia izay no anaovana ny assise indray izao hifantarana hoe inona ny vita inona ny nety inona kosa ny mbola tsy nety ho atsaraina. Izay ngamba nafanotomany an'izay. Malahoana tokoa ny resaka hoe resaka maventy zao firenena amin'izay ny base militaire fantsirana frantsay izy ao anaty efa marina an'izay tonga ihany amin'izay hoe base izay foana moa no nafaroko rehefa nanafatra amin'izany atao amin'ny fandraisam-pitenenana atao amin'ny famindrafitantanana tsy marina zany tsy hisy ny base militaire frantsay anatsarana fa ao anatin'ny fanovandravitra kosa dia mety ametraka base militaire
eto amin'ny base marine izahay amin'ny sistanitsika Madagasikara satria raha malala fa raha ny base marine dia any Antsiranana ihany no misy ny foloalondana ny tafika Malagasy dia mety hisy base militaire marine hafa koa amin'ny sistany hafa mety ho any Atsimo, mety ho any Andrefana, mety ho any Antsiranana arakarak'izay fahafahana manatanteraka an'izay fa ho aveliko indray tsy marina ny teny hoe hisy base militaire frantsay any Antsiranana. Tsy raha masin'ny firenena ny fiaraha-miasa misy foana fa itsika ny masy mandidy eto amin'ny firenena dia itsika no mitantana ny zavatra rehetra izay atao anatin'ny foloalonda ihany Malagasy fa ny fanampiana avy any ivelany araka ny teny filoham-panjakana koa efa ny tena amin'izay izy tamin'ny kabaromaly hisy ny fifandraisana fanampiana eo anivon'ny firenena hafa fa itsika eto Madagasikara no mitantana izay zavatra rehetra misy Monsieur le ministre, tantanina hoe manahoana azony ny fandaminana ny chaîne de commandement aoriana le misy ampiasaina hitantsika ny zava-misy amin'izao ny filoha izay promotion mbola lavitra oharina amin'ny ministra mety tsy miteraka firokotanana be zay sa hoe manahoana tsy miteraka firokotanana zay satria efa nisy zany raha nahitsika tamin'ny taona 2017 dia lieutenant colonel président Ratsiraka tamin'izany dia général no ministre sy ny chef d'état-major tamin'izany aminay miaramila dia misy ilay teny hoe la fonction publique donc zahay manaja tanteraka an'izay satria zay no fitsipika misy ato aminay donc tsy misy mihitsy fahasahiranana na zavatra manahirana ao anatin'izay satria izay no sotoavina eto niveau firenena la fonction prime ny fonction ambony indrindra dia fonction ny filoham-panjakana izay voninty amin'ny maratonga ambany ministre sy ny lehibe état-major ny resaka fitantanana dia efa mipetraka izy zao hitatsika efa napetraka ny fanjakana hoe ny zoko no teny ministera ary mizandry no an'ny état-major ataoko angamba fa tsisy olana na fahasahiranana eo amin'ny fitantanana Só